Atolotra indray ny araba tompo lasy tompoko vavy manaraka izao fandarana dinika izao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Asaina ampanajana sy ampitiavana ianao hiara-dalina aminay hatramin'ny farany. Eo amin'ny ity an'io ity isika dia hiompana kokoa mikasika amin'ny fifidianana ny adihevitra izay arahana amin'ny vahiny anankiroa dia Andriamatoa Adjacent Ramiaron-drabe avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena safidy manara-maso manokana mikasika ny fifidianana. Ny vahintsika faharoa dia ahitana ny Ada Jean-Pierre avy amin'ny mpandrindra nasionalin'ny atoko FLN. Miaraba tompoko tonga soa anatin'izao fandarana izao. Faly miraba antsika mpanaraka ny fandarana dinika ao anatin'iny, miraba antsika teknisiana ihany koa amin'ity fandarana dinika ity. Atolotra ihany koa ny araba regisorana sady Andriamatoa Ihaja Jean-Pierre. Miaraba tompoko. Ya de faly miaraba ny MBS, faly miaraba ny mpanaraka ny fandarana dinika, faly miaraba ny vahoaka malagasy ary de miaraba ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny MBS ary de misaotra manokana amin'ny fanasana tompoko. Araky ny mazatra dia entina nomboana ny dinidinika sy ny resadresaka iarahana amin'reto vahiny anankiroa reto. Dia nisy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety namana. Andeha hoarantsika aloha mikasika an'izay fanadihadiana teny anivon'ny fokontany mikasika ny fifidianana sy ho an'ny teny anivon'ny olom-pirenena maro samihafa. Hoarantsika aloha izay alohan'ny hidirantsika amin'ny resadresaka iarahana amin'reto vahiny mirahalahy ireto. Mbola mifamafao be ihany ny vaovao tonga eny anivon'ny fokontany mahakasika ny firosonana amin'ny refonta na ny fanavoazana tanteraka ny lisam-pifidianana izay tanterahin'ny seny amin'izao fotoana. Toy izao mantsy ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena sendranay mahakasika izany. Ohatra hoe fifidianana inona moa ilay izy? Ay, manao makalistra aloha voalohany dia milatsaka tsirairay ao amin'ny biro fifidianana. Efa misy fanentanana ve ny mbola tsy misy ihany aloha. Tena fanana marina zany satria mbola betsaka mbola tsy mahalala izy dia manentana foana président amin'ny karapanondro sy le kopia maimaimpoana. Dia manamarina dia midina surtera mihitsy président manao fanentanana amin'ny vahoaka eto amin'ny fokontany. Raha ho an'ny fokontany iray eny anivon'ny komina Ambohidrapeto izao dia nambaran'ny lehibe pokotany fa mbola amin'ny faharoa ny volana Oktobra vao manomboka ny fandraisana ny fisoratana anarana ao anatin'ny lista. Taratasy tahaka izao no entin'ireo solotena roa avy amin'ny fokontany sy solotena roa avy amin'ny seny mitety tokantrano. Indrindra moa zany dia araky ny fanazana tamin'ny herinandro manomboka ny Oktobra ny fanisam-bahoaka vao be dia mbola tsisy listana fanjakana reto aloha fa mijery mivory dia manomboka amin'ny Oktobra zany manomboka amin'ny fanisana vao be. Misy olona misy mistera manlevana pro izy amin'io roa dia roa fokontany amin'io fisana vao be. Raha mbola nanao mbola voanao mbola voatomboka io Oktobra, Novambra, Desambra, 3 mois zany dia lian'io refonta io. Ny fanadihadiana natao an-trano no nahafantarana fa tsy mbola miraika amin'ny fijerena sy ny fisoratana anarana mihitsy ny vahoaka hatramin'izao. Na izany aza mezaka mandray ny andraikiny ireo mpiasa eny anivon'ny fokontany amin'ny alalan'ny fanentanana ambava. Raha ho an'ity fokontany etsy Anosibe Mandrangobato ity kosa dia nambarany fa natsahatra mihitsy aloha ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana sy ny fanentanana ny vahoaka noho ny toromarika voaray. Ny amin'izao aloha zao nataonay ny fipetrany raisiny aloha zao dia zao hoe satria fanlazain'ny fanjakana fa hidiny izy manomboka le 1er Oktobra dia tsy nandeha tany tsony zay, tsy nanentana tsony zay hoe tonga avy nareo makaty izy mbola tsy voasoratra anarana fa nataony fotsiny zany sao araky le baiko dia hoe le tsy manana kopia satria sao dia fameno indray mantsy le zavatra dia manahiranay fa tsy nidina tsony zay fa mandeha fotsiny megafona hoe mandeha hoe tonga avy ianareo zay tsy manana kopia, tsy manana karapanondro fa ikarakarainy ny fanjakana dia tonga izy. Zay aloha zany nyfipetrandraisinay fa zay tsy nakanaran'olona tsony ireo le hoe ho ampidirina anatin'le liste non, tsy nanao an'izay tsony zay. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe atraiza marina ny tena fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana sy ny seny izay mpikarakara ny fifidianana ny momba ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra sy hiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Na ny eny anivon'ny fokontany aza izay pro-mpanjakana eny fotony tahaka izany no zava-misy momba ny toromarika sy ny fanentanana. Manampitrotraka io ny fanoloana lehibe pokotany izay tsy akasitrahan'ny vahoaka amin'izao
akaiky fifidianana izao. Ino ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety namana misafotofoto neny anivon'ny fokotany sy ireo olom-pirenena miresaka mahakasika an'ity lisy mpifidianana ity. Ahoana ny mety fahitanareo ho anton'izay avy eo amin'ny firaisamon'ny pirenena? Raha nijeren'le zavatra tahiry tsara teo zany a, nijerena amin'ny ankapobeny le izy de hoe atao hoe tsy de mbola mazava amin'ny olom-pirenena mihitsy, misy fifangarony zany ao anatin'iny a, na ny ataontsika hoe ny fanaovana n'lay ataontsika hoe ny refonte électorale, hoe ohatra ny ahoana moa zay refonte électorale zay, zany hoe fampahafantarana hoe mbola misy ve lay ataontsika hoe lisy mpifidianana, mbola azo ampiasaina ve le lisy mpifidianana teo aloha sa tena tsisy tsony ao anatin'iny a, dia somary misafotofoty ihany koa le izy raha nyresantsika teo hoe misy ihany koa le hoe fanomezana an'le jugement zany ao anatin'iny a sy le karapanondro fa be, zany hoe mbola atao hoe somary a misaviritaka le fomba fandraisan'ireo le ataontsika hoe le eny fotony a, mety mahakasika an'izay le ataontsika hoe raha amin'ny ankapobeny ny fomba fijery anazy teo zany ao anatin'iny. Ina mety mahatonga an'izay satria lay ataontsika hoe mety zavatra roa samy hafa ny tokony hita eo zany ao anatin'iny, hafa mihitsy ny refonte électorale zay ataontsika hoe tena mahakasika momba ny lisy mpifidianana manokana, de hafa mihitsy lay ataontsika le hoe mahakasika lay ataontsika hoe fanomezana lay ataontsika hoe jugement supplétif sy le karapanondro ao anatin'iny a, hafa mihitsy zany ao anatin'iny. Zay zany raha ohatra tena hoe amin'ny ankapobeny zany aloha raha fomba fijery anazy. Tsy afa-miala am'izay ihany koa nareo ataon'ny atoko. Inona no mety ataontsika hoe fanetanana na ataontsika anjara andraikitra avy amin'ny atoko mahakasika ny fanetanana amin'ny olom-pirenena fa tsy afa-miala ihany na de ataontsika hoe reny ary zava-mitranga misy andraikitra andrasana aminareo atoko. Inona no mety azonao aroso mahakasika an'izay? Amin'ny ankapobeny nge tsika rehetrarehetra samy tompony andraikitra daholo zay foana zany lay fialantsiny misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Rehefa misy zavatra tsy mety samy tompony andraikitra daholo ny rehetrarehetra, fa ny tena marina samy manany andraikiny ny tsirairay. Eto amin'ny tany sy ny fanjakana de misy zavatra be dehibe ny fitaovana tsy haintsika mihitsy ny mampiasa azy. Anisan'izany ny radio-pirenena malagasy. Raha jerevantsika hoe zany fifidianana zany souveraineté nationale anisan'ny fanehoan'ny vahoaka ny heviny voalohany indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharam-pirenena, kanefany a ny fanetanana ataon'ny fanjakana anatin'ny radio-pirenena, ny fanazavana ny tokony ho atao rehetrarehetra anatin'ny radio-pirenena, satria io zany no ataoko hoe betsaka ny manana azy isa-tokantrano tsy miasa. Raha koatytsika mety tsy fantatra hoe firy segondra isan'andro angamba no mba ampiasana ny fanjakana an'izany radio-pirenena zany momba ny fanetanana, ny fampahafantarana ny olona rehetrarehetra, ny fampahafantarana ny ambaratonga-pahefana rehetrarehetra ny andraikiny sy ny tokony ataony amin'ny zavatra tiany ataony aloha, izay tsy fahaizana mampiasa ny zava-misy zay de anisan'ny lesoka lehibe eto amintsika ankehitriny. De aveo miampy ny fampangarona ny fahefana sy ny adidy amanandraikitsy ny tsirairay. Ohatra hoe ny antoko politika de manana ny adidy amanandraikiny izy amin'ny fifidianana, fa mahakasika anazy tena resaka politika. Ny société civile manana ny andraikiny amin'ny maha société civile anazy misy andraikiny tokony ho ataony anefany ny olana de izao. Tsy ampy ny fampitaovana ataon'ny fanjakana, tsy ampy ny fampiasana ny fanjakana. Satria raha eto Madagasikara zao anisan'ny tena anisan'ny fitaovana ngezabe amin'ny fampahafantarana sy fanetanana, ary afaka manao an'izany tsara, fa ny fanjakana na ny fanjakana raha tsy afaka tsy manana fotoana lava ho lanina am'izany mihoatra amin'ny société civile amin'ny fanazavana ny olona ny tokony ho andraikitra ny tsirairay amin'ny fikarakarana momba ny fifidianana, ny fiomanana amin'ny fifidianana. Ny fifidianana zany de fantary tsara fa anatin'ny mandady 5 taona n'ilay filoham-pirenena iny de mikarakara foana ny fifidianana, ny mpikarakara ny fifidianana, fa le fampiasana ny reny outil reny zany reny zany tena tsy misy mihitsy eto amintsika ary indraindray no de mahagaga fa itsika manana ny CENI zay rano voalazan'ny lampandroenana, izy no tena mikarakara ny mahakasika rehetra ny fifidianana. Mahakasika rehetra ny fifidianana izy mampiasa azy nefany de hitatsika fa tsika so teo vao eo fo tamin'ny faraparany teo tsika vao manomboka amin'ny famaly hoe ajanony io ralina io fa refonte zao rangaha ty fa tsy ralina.
de lasa zany le zavatra le izy de lanjary hoe andraso aloha fa mbola miandry tsy namoaka an'izao ny gouvernemanta sy ny karazany izay le fifanitsahana andraikitra zay tsy mety satria anatin'ny constitution de tena milaza mazava fa ny seni ny tompona andraikitra mivantana mahakasika ny resaka raharam-pifidianana rehetra ny lalàna mifanipaka am'zany de tokony hovaina zany satria tokony hifanaraka am'izay tapaky ny lalam-pandroenana ny lalàna avoaka mahakasika ny fifidianana fa de manahirana na hitanareo fa na ny vola iasan'ny seni arange gouvernement tany manapaka azy sy mitsinjaranjara azy eo zany de efa tsy mety zany zavatra zany fa tokony anna ohatra hoe budget mazava ny seni izy mitantana azy arak'izay fomba rehetrarehetra tokony anna lahatrasa mazava zany ny seni ary ny seni de tokony fantatra fa tsy araka izy de tokony zay aloha zany de tena tsy ny antoko politika tsy miady sisika amin'ny anao an'zany asa zany fa miteny kosa hoe mba nanana fifidianana tsara ampiasao misy efa misy olona nivonanao an'le hoe société civile le to amitsika maninona reo tsy ampiasaitsika ary reo ataontsika hoe raha ny parti politique raha nge tsy ngezano ireo raha amin'ny fahafahana miasa manerana ny Madagasikara fa tokony ho ampiasaina izy ireo mba hahafahantsika manana fifidianana madio iverenantsika ny mahakasika an'izay resaka seni sy ny resaka indépendance an'izay rehefa avy eo fa somary io resahana kely ny mahakasika ny fanaovana copie faobe sy ny karapanony faobe am'izao fotoana zao efa nisy ny fanajanonana no entiny teo anivon'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara sy ny greffe ihany koa na ny prakitra raha eo anivon'ny fitsarana nilaza nefa kila ny ministry ny fitsarana fa tsisy ambadika politika raha ny faneho-kevitra maro misy kajikajy politika ao ambadika izay ny fanaovana nyity copie faobe ty sy ny pitsopitsony rehetra mahakasika an'izay zay efa narahantsika tamin'ny fandarana teo ihany fa somary misisika bebe kokoa anatin'ny fanaovana an'izay ihany koa ny anivon'ny fokontany sasany zany raha nanaovana ny fanady adiana teo mety manahoana ny faneho-kevitra avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena monsieur Adjacent Ramiarondrabe araky nefa voalazo teo moa zany ao anatin'le izy de hoe lay amin'ny fomba fijery ataontsika hoe fomba fijery mahitsy ilazana fa hoe tokony hiavaka tsara izay le ataontsika hoe raha le fanaovana nylay copie faobe sy lay ataontsika le hoe famezana le karapanondro faobe zany izay ny eritreretiny ny ataontsika hoe ny amin'ny fitondram-panjakana anazy ao anatin'iny tokony mihitsy zany tokony hoe fiavahana araky ny teny namako teo hoe tena tokony miavaka tsara mihitsy hoe rehefa resaka fifidianana de ity zany no atao hoe andraikitry ny seni raha anao nyty ataontsika hoe resaka fanaovana nyty lay hoe copia faobe sy ty famezana karapanondro de ty no ataontsika hoe zavatra anankiray ataontsika hoe hafa mihitsy ny mikarakaran'izy io ao anatin'izay zany hoe tokony hiavaka tsara aloha indrindra fa manina le izy ny lasa ohatrany hoe natao anatina iny izy ty ao anatina vanim-potoana anankiray lasa mifanindry ao anatin'iny farany de na le olona zay ataontsika hoe raha ho an'ny firaisamonim-pirenena manokana zao de anisany hoe manana anjara didy ao anatin'izay ataontsika hoe mety anaovana an'izay le hoe fanetanana mety makasika an'io le ataontsika hoe fanaovana ny copie faobe na ataontsika hoe fanomezana ny karapanondro nefa indraindray moa zany ataoko hoe mbola tsy tonga na voantso zany hoe tokony isy an'izay le hoe fetsona ahoana ny ahafahana miara-miasa ekena fa hoe araky ny voalaza teo hoe samy ho antsika rehetra le izy ao anatin'iny de aiza no mety ataontsika hoe andraikitra tokony tandrify ny firaisamonim-pirenena ao anatin'izay nefa moa de atao hoe nalefa le izy navoaka avy amin'ny alalan'ny conseil des ministres namanana de niazakazahana le izy ao anatin'izay zay zany ny somary ohatrany mampipetra-panontaniana ao anatin'iny hoe fa manina ny lasa niazakazahana le izy anika lasa mifangaro na am'le tompony andraikitra eny fotony le izy hoe ohatrany ahoana am'izay no ahafahana manao zavatra anankiray fanamariany efa napetraka hatramin'izay nisy ny fifidianana zay de hoe fa inona moa no mahatonga ny hoe rehefa misy io fanaovana ny oralina io na fanaovana an'io ataontsika hoe fanavoazana ny lisy-pifidianana io anatin'iny de maninona moa ny hoe tokony tsy afaka hiara-iasa ve ny mistera sy ny ataontsika hoe ny ao anivon'ny seni zay ataontsika hoe rehefa tonga ny ataoko hoe zay olona rehetra fenotona na fenotona ao anatin'iny tokony tonga de miditra automatika avy hatrany anatin'ny tokony ikitiantsika fotsiny lalàna ao anatin'iny de votafiditra avy hatrany anatin'lay ataontsika hoe liste électorale izy ao anatin'iny
ao anatin'iny de avy eo fotsiny a rehefa mivoaka le lista ao anatin'iny a de iny fotsiny nanaovana hoe ahafahan'le olona mijery hoe tafiditra ao ve sa tsy tafiditra ao anatin'iny a de ahafahana manala sy mampiditra ao anatin'iny lalàna zany tokony hoe raha arak'izay fomba fijery zay fa eto zao tsika raha miteny hoe reto ilay olona ao anatin'io rehefa ho tapitra io firy ny faharetan'ny ataontsika hoe raha tonga zany de mandray ny eritreritra fotsiny ao anatin'iny hoe ny fempotoana anaovana nyty lay karapanondro ty a de any amin'ny manam-patonga ny telo volana eo izy farana any amin'ny volana desambra ao anatin'io ao anatin'iny dia rehefa vita io a de irosindray am'le hoe fanaovana ralina isika ao anatin'io any zany le izy ao anatin'iny de lasa ohatrany hoe reto le olona rehetra reto fomba fijery amin'ny ankapobeny zany raha resaka teknika ao anatin'iny a de zay rehetra mety feno ato anatin'reto ndray de lasa hiditra ato anatin'lay ataontsika hoe fanavoazana isa-taona na le hoe révisionnel de la liste électorale amin'ny alalan'le refonte électorale ao anatin'iny zany rehefa tonga zany le hoe io le lista avy amin'le fivoahan'le refonte a de rehefa avy eo indray miditra ty anatin'ny rala eo mahatonga le olona hoe na ataontsika hoe na eo nivona ifiraisamom-pirenena na eo nivony ataontsika hoe reo mpitsehitra sasany hoe lasa mirorosaina ao anatin'iny hoe tsisy mihitsy le fiavahany arary ny zareo nivony ataontsika hoe syndicat ny mpitsara zany raha ohatra ka nametraka an'izay le hoe apetrao mazava tsara aloha ny ataontsika hoe resaka mety ho lalàna ao anatin'io a de ho anay firaisamom-pirenena moa zany le izy hoe misy zay rehetra hoe mbola misy zavatra pitsopitso maromaro ahafahana miditra ao anatin'ireny zavatra rehefa hoe anao zavatra tahaka zao tsika de ohatrany ahoana avy reo pitsopitsony a ahoana ny dingana tokony arahana zay zany tsika vao miditra ao anatin'izay zavatra rehetra nyto zay satria ataontsika hoe ny fanomanana ny refonte zao raha ohatra ka nijery a de hoe efa tamin'ny 11 mai nefa nivoaka zay le hoe décret mamaritra an'izay le hoe ohatr'izao ny anaovana an'le refonte électorale fa maninona n'lay ataontsika hoe anaovana n'lay ataontsika hoe fanaovana an'le copie faobe a tapaka atao anaty conseil des ministres le izy nanaovana anazy a ohatran'ny enjehana atao a mifanindry ao anatin'le refonte a sy ahafahana anaovana n'lay hoe rehefa iroso ao anatin'iny a amin'ny fanaovana an'le ralina ao anatin'izay zay zany ohatrany hoe lasa manana firorotsaina samy hafa na ny eo nivon'ny ataontsika hoe ny mpanao politika ao anatin'iny a na eo nivon'ireo lay namana ao anatin'ny syndicat sy ny fomba fijery ny olom-pirenena ihany keo anatin'izay zany hoe tsy nisy ny fakakevitra natao tamin'ny fiarahamonimpirenena sy ny mara fa zany hoe voailika tanteraka ve zany nareo tao anatin'iny alohan'ny tokony hoe atanterahana sandiniana an'izay zavatra zay tsy le zany tsy amin'ny lafiny anankiray hoe amin'ny maha hoe tetikasa azy satria misy ny mpamatsy vola ao anatin'iny a dia atao hoe le fanliana tsy de tena hoe any am'le fanliana ao anatin'iny fa tokony hoe rehefa nisy ny fomba ahafahana manatanteraka anazy de tokony nisy an'izay le hoe ahoana ny ahafahana misy foana ny consultation na ataontsika hoe ohatran'izao ny ahafahana manao inona ny tokony andraikitra tandrify anyreto zay nge mety mahatonga ny zareo anivony ataontsika hoe reo lay ataontsika hoe ny syndicat satria raha ohatra ka nisy zay le atao hoe nisy fampiresahana fa irosona ao anatin'ity a mety tsy nisy ngamba le zavatra mety niseto eo fa matoa zany zay le ataontsika hoe tsy nisy zay a de rariny zareo raha mametraka hoe ohatrany ahoana kosa ny ataontsika hoe papiakady rehetra ahafahana manao an'io a de rariny izy raha ohatra ka manao an'izay le an'zay ho anay firaisamom-pirenena manokana moa zany de hoe tsy mbola nisy zay le ataoko hoe ny antso zay niantsona mivantana hoe iroso ao anatin'reto a manana anjara didy ao anatin'ny fanabeazana ny olom-pirenena izay ao anatin'iny a fa mbola ohatrany hoe tsy de tena nisy fiantsona mivantana zany ao anatin'iny zay le hoe mety a no le amena ve sa ve a no lay ataontsika hoe mety misy ataontsika hoe mety hoe ara-teknika ve ara-teknika tiako resana zany le hoe mety makasika hoe mety hoe tsy manana hoetomanana ahafahana mety manampy am'le rehetra tosika satria rehefa manatanteraka an'io de misy hoetomanana mety ho an'ny petsehitra de mety hoe zay ve mety mampisalasala ny mpitondra ao anatin'iny nefa moa zany a raha ny tena marina moa de hoe andraikitry ny firaisamom-pirenena foana izay le hoe manabe sy mitaiza ny olo-pirenena ao anatin'iny a de zay le hoe zay zany raha ohatra raha fomba fijerinay avy amin'ny firaisamom-pirenena azy resaka fifidianana mpandrindra nasionaly natoko FLN mahakasika an'izay karapanondro zay fa natsidika ao teo ihany fa manana andraikitra ny rehetra efa voaresaka tato ihany koa tokony mba nisy ihany ny fakakevitra sy ny zavatra maro hafa tokony natao mialohan'izay miziriziry ary atao ohatrany hoe lasa hidirana atao tery vai mata fotsiny le izy fanaovana copie faobe sy ny karapanondro faobe io
manaoana ny mety ho hevitra ao amin'ny mahatoko anao? Izy io nge de zao hoe le fankankevitra misy eto amin'ny fitondrana hatram'izay de atao le fankankevitra fa rehefa avy eo le hevitra alaina iny a de amprimina iny fa ny hevitra lay olona naka hevitra ihany no havoaka rehefa avy eo amin'ny fehi-kevitra. Zany ny fomba fanao eto hatram'izay. Indraindray zany manahirana ny mieritseritra azy hoe miteny hoe manao fankankevitra nefa le toetra fatao zany ohatran'izay foana ihany. Raha ny ao amin'ny CENI zao a de fantatritsika tsara fa ny antoko politika mpanohitra de tsy manana solotenao. Fa ny olona rehetra zany zay manana solotenao a de anisan'ny tompona andraikitra am'izay fanapa-kevitra rehetra raisin'ny CENI zany satria manana solotenao ary zany indraindray gaga ihany fa misy ny otrana ny mpitsara zao manana solotenao de nefa mitaraina rehefa avy eo a ny dikan'izany zany a rehefa tafiditra ao amin'ny CENI ve lay olona natolotra lay vondrona na fikambanana de tsy misy fifandraisana intsony am'lay fikambanana nanolotra azy ary tsy mitana intsony lay foto-kevitra ny voiziny nandritrany tamin'izy mbola tsy tao amin'ny CENI fa rehefa tonga amin'ny CENI am'izay izy de ohatran'ny hoe nadabony tanteraka zany lay zavatra rehetrarehetra no matimatesany talohany nahatonga azy tao amin'ny CENI satria ny olana rehetrarehetra teto amin'ny fifidianana ny hatram'izao tsy niova fa ny olana nisy tamin'ny fifidianana rehetrarehetra teo aloha ny mbola misy io ary hitady ho toizantsika ankehitriny. Somary manahirana ihany io resaka karapanondro fobe io satria zany ny copie fobe na karapanondro fobe ny copie zany a de asa andavanandro ny any amin'ny commune manao an'izany voateraka le zaza voateraka lay olona de efa manomboka eo ny fanaovana ny copieny misy fepitaona mazava ary misy fotoana foana ahafahana manao an'izany. Ireny zavatra ireny a de misy fotoana ireo fiarahamonim-pirenena no manana organisation manao an'ireny hetsika ireny matetika fa ny fanjakana de nahagaga zany amin'ity alohan'ny fifidianany ty fa nanjary nandray an'izay fanapahan-kevitra zay nefany a mifandrindra amin'ilay hoe fanampiana ny isan'ny mpifidy hoe tokony hiakatra ny isan'ny mpifidy amin'ity fifidianany ty. Ny dikan'izany zany no mahatonga an'le hoe hanenjehana anisan'ilay mpifidy no anaovana an'ity copie fobe sy karapanondro fobe ty. Telo tapitrisa le hoenjehana. Telo tapitrisa no enjehana fa raha ny marina zany de any amin'ny 5 tapitrisa no enjehana satria le 2 tapitrisa teo aloha le doublon tsy maintsy ho enjehana koa zany ahafahana le izy miakatra. Le olana misy eto amintsika eto a amin'ity fanaovana an'ity copie fobe ty de zao tsy ampy marina ny teny tsara tsy ampy le fiomanana satria misy fepetra maro tokony ho raisina rehefa atao fobe ohatran'io izy satria tsy fantatrao a fa olona na olona efa manana copie ihany mety mbola haka copie faharoa eo zay manko no olana amin'izy io mety ohatra izy efa maloto ny taratasiny sy ny anna rehetrarehetra de maka copie vaovao izy amin'io zany de mahazo karapanondro vaovao izy de olona vaovao izy amin'io rehefa azony lay copie ny vaovao sy lay karapanondro ny vaovao de olona vaovao izy amin'io tsy rara iny an'izay resaka fifidianana ho any fa ny malasa olom-baovao azy a lasa madio indray ny casier numéro 3 ny vaovao be jojo-pile dolo daholo zany no momba azy rehetrarehetra rehefa vitany amin'io. Izany zavatra zany a de mila fijerevana ny tena tonga de any am'le resaka sécurité nationale mihitsy ny jerevana hoe ahoana ny mety fandriam-pahaleman'ny firenena amin'ny fanaovana zavatra kimaimaika ohatran'izany. Le izy mety mieritreritra lay olona manana an'lay eritreritra hoe hanenjehana n'lay isa am'lay fifidianana fa nefany a tsy izay koa ny eritreritry ny hafa fa zany ene efa nisy lesona ny tsoahana tam'izany inge teto Madagasikara tamin'ny andron'ny SN service national le be de be ny olona ny vidy baka nanao SN satria lay manao formation militaire afaka ny anatra ny tanabasy zay no manana maika ny olona maro. De izany zavatra zany tsy tokony hiverina tsony eto amin'ny firenena ka ho anahy zany a io resaka copie fobe sy karapanondro fobe io a tena tokony handraisana fepetra hafa mihitsy io tokony hajanona aloha io ary zao raha ohatra ka hanao an'io a de atao aloha ny photocopie rehefa vita mihitsy ny copie rehetrarehetra de zay am'izay vao manao an'lay karapanondro rehefa vita le karapanondro zay am'izay vao manao refonte
fa lasa sady refonte ny ralina marina rehefa aveo le zavatra atao satria ny tsy tafiditra ao anatin'ny refonty kanefa nahazo kopy sy karapanondro vaovao de lasa hiditra indray ato am'le ralina vaovao de lasa zany le zavatra manahirana amin'io fatary tsara fa ny fifidianana no mahatonga ny front de libération nationale miady mafy am' resaka fifidianana ny fahefana de avy am'y vahoaka zay le tenentsika souveraineté nationale souveraineté ny vahoaka zany ny souverain 2 minitra ihany no mba hisitrahany vahoaka an'izay zoan'izay zay hisitrahany lay mpitondra na lay olo mbofidy mandritra ny mandat 5 taona na 4 taona lay mandahany fa izy lay mifidy io 2 minitra ihany manomboka eo miditra ny varavaran'ny fifidianana izy no manomboka mizaka an'izay zo misitraka an'izay zoan'izay de rehefa asiana encre indélébile ny tanany de tapitra hatreo ny fotoana fanehoany an'izay zoan'izay amin'io ihany izy zay fotoana 2 minitra zay fotsiny ka le fifidianana zany tsy tokony ho atao zavatra kototo satria io tena 2 minitra kely ahafahan'lay olona maneho ny safidiny amin'ny alalan'ny vato manan-kery misy eo dikan'izany tsy tokony ho ataoko maimaika na ny fampidirana na tsy fampidirana azy eo anaty lista tsy tokony atao maimaika ny fandrindrahana ny asa rehetrarehetra atao mandritra ny fifidianana mba ahafahana manana hoe tena ny safidy marina ilay olona tam'ilay fifidianana ary mba tena ilay safidiny marina no mba tena tokony hipotra eo am'ilay voka-pifidianana zany tsy misy manana tombony am'izany hoe raha vita somatsara zany de lasa maty antoka tsisy an'izany fa ny firenena mihitsy no mahazo tombontsoa lehibe am'izany rehefa misy fifidianana madio azo ny rehetra ekena ny vokatra izay no mahatonga anay tena miady mafy aloha asiana resaka mihitsy ny aloha ity fifidianana ity fa tsy atao zavatra kototo ohatran'izao misy zao mikasika an'izay ny somary hijanona eny anivon'ny fokotany tsika nisy ny fanoloana se fokotany maromaro saika nanirana ny Madagasikara moa le izy zany fa ho an'ny tetsy amin'ny boribory-tany faharoa tena hitan'ny songadina be le izy teo amin'ny se fokotany valy teo eo no voakitika tao anatin'izay mety hoe anahoana mety ho fiatraikan'izay ny anatin'ny resaka fanaovana an'ity lisy-pifidianana ity am'izao fotoana izao ny firaisamonim-pirenena manana ny ataontsika hoe mahakasika an'le ataontsika hoe fikitiana andreo le hoe se fokotany ao anatin'ny ataontsika hoe mananontany ny fifidianana ao anatin'iny dia io moa zany ny ataontsika hoe mbola anisan'ny takin'ny firaisamonim-pirenena foana hoe raha te hampanjakitsika metraka an'ilay ataontsika hoe ravitra ara-demokratika sika de aleoaloha ny eny fotony irosoana am'izay le hoe fifidianana zay ny efa nisy moa zany ny mpitondra teo teo anivon'ny ministeran'ny atitany efa nilazany zay le hoe tokony irosoana lay ataontsika hoe fametrahana andreo le filoa ny fokotany tsirairay avy ao anatin'iny fa raha mitodika kely fotsiny aho hoe anatin'ilay ataontsika hoe vampitoana efa vampitoana heritaona mahery heritaona sy tapany eo hiatrehana n'ilay ataontsika hoe fifidianana ao anatin'iny ao anatin'iny ny ahafahana mikitika ao anatin'ilay ataontsika hoe reo zay ataontsika hoe filohan'ny fokotany ao anatin'iny de mitodika kely fotsiny ao anatin'iny hoe raha mijery an'le lalàna zay ataontsika hoe taorinan'iny fivoahan'iny lay ataontsika hoe ny décret mahakasika an'le refonte électorale tao anatin'iny 12 Mai tao anatin'iny de mbola manana hita soritra ary mbola hita ao anatin'io le hoe andraikitry ny ataontsika hoe reo président fokotany reo zany hoe mandraikitra ngezangeza sy zay rehetra mety ataontsika hoe manodidina ny fifidianana na ny fanaovana ny liste ao anatin'iny na ny famaritana n'izay rehetra mety ataontsika hoe manodidina mipitsopitso ny fifidianana reo président fokotany reo zay zany le somary raha jerena ao anatin'ilay ty décret mahakasika an'ity le hoe ny fanaovana ny refonte électorale io zany ao anatin'izay de zay ny ataoko hoe ho anay manokana le izy ao anatin'iny de hoe zay le hoe tokony isina ao anatin'iny zay moa le hoe napetraka foana isiny an'le hoe iombako manana ny namana hoe raisina ny hevitra de ohatrany somary nagaga kely anay ihany rehefa nandeha satria nisy le cadre de concertation nataon'ny CENI tao anatin'io ny cadre de concertation nataon'ny CENI teny amin'ny nouveauté ataontsika hoe nahita
zareo tatsy amin'ny atoko nisy atoko mpanohitra vitsivitsy moa de nanolotra mihitsy hoe tsy mety aminay iny fa tonga teo izy tao anatin'iny fa zay firaisamom-pirenena kosa tao anatin'iny de nanana solotena tao anatin'iny de nanolotra sosikevitra ohatra zao ny etrehana le ataontsika hoe refonte électoral anisany nasiana fanamariana manokana ny makasika ny ataontsika hoe neny fokotany rehefa maritra raha ohatra ka teny roso ao anatin'izany ataontsika hoe resaka refonte électoral zany de fa idirako kely fotsiny le izy ao anatin'izay fa nagaganay zany rehefa nijerena teo izy ty efa mivoaka ny 12 Mai ny décret zany hoe efa mipetraka zany le lalàna mamaritra le refonte électoral fa avy eo zany natsona le andeotsika fa ifampidinika ato anatin'iny nefa le lalàna rehefa tafapetraka ao anatin'iny zay zany ohatrany hoe somary nampanahirana kely ihany mieritreritra an'iny hoe vaina ndray ve zany le lalàna raha ohatra ka mba misy sosikevitra ao anatin'ilay ataontsika hoe fanaovana mba tolokevitra na tolokevitra hanatsarana tamin'izay rehetra efa natao refonte électoral satria tamin'ny 13 iny raha tsy diso no efa nisy an'izay le ataontsika hoe fanaovana ny refonte électoral zay de nisy zavatra efa hoe reto ny zavatra mba tsara tao anatin'iny de mba anisan'ilay hoe tokony hojerena zay alohan'ny voan'ilay ataontsika hoe famoahana n'ilay ataoko hoe décret zany ao anatin'iny nefa nagaga moa zany hoe nalefa aloha zany mivoaka le décret de avy eo am'izay natsona le olona tsiraray avy hoe tongavynareo aty fa raisina zay solokevitra zay fanatsarana hoentina etrehana an'io de lasa ohatrany hoe raha fomba fijery zay de le hoe lasa ny omby indray ny mandeha ny sarety indray mandeha elohan'ny omby satria efa vita le lalàna de raisina fotsiny moa zany arak'le voalazany namana teo hoe raisina ve zany le hevitra le firaisamom-pirenena satria rehefa nijerena zany ao anatin'iny de hoe anisany nasiana fanamariana mihitsy hoe aleo hiavaka mihitsy ny ataontsika hoe ny taoko hoe ny fisarahan'ny fitantanan-draha-pirenena sy zay rehetra mety makasika ny fifidianana ao anatin'iny tadivy tsara fa ny filohan'ny fokotany zany de solotena ny atao hoe ny ministera ny antany zany hoe izy nyrantsana any amin'ny fotony ao anatin'izay zany hoe izy zany ny solotena ny fanjakana ao anatin'iny ny seniny efa raha ny fomba jerena azy de hoe mikarakara manokana ny fifidianana zany hoe tokony hiavaka tsara hoe tsisy ifandraisa mihitsy raha hoe zay ny anisan'ny efa nitakina moa anatin'iny hoe tokony isy hiavaka tsara zay de nefa le izy moa zany lasa mampifangaro lasa mampifangaro de lasa niteraka olana de ny anay zany amanay manokana de hoe tena ny rosona tokony ao anatin'iny de hoe aleo re rosona ny zay ataontsika hoe fametrahana andreo lay ataontsika hoe filohan'ny fokotany reo mba hanana an'izay le ataoko hoe lanjany sy hanana an'izay le ataontsika hoe iny izy ty maizy azy zany eo anivon'le faritra anankiray fa na ihany koa rehefa miroso tahaka izao zany de tokony mametraka moa zany nisy fifidianana indray mandeha natao de tao anatin'iny moa zany nametraka mihitsy ary namoaka ny didy ny mpitondra teo am'le toerana hoe tsy mikitika tsy azo atao ntsony mikitika sy fanalana andreo lay tompona andraikitra eo anivon'lay ataontsika hoe iny izy ty eo amin'nivon'ny rantsana rehetra eo anivon'ny faritra na eo anivon'ny distrika na eo anivon'ny commune sy ny fokotany reo le tompona andraikitra ara-panjakanareo mandritry ny fifidianana zay atao anatin'izay de tokony hoe na mirono ao anatin'izay zany le izy ao anatin'iny zay ngambana somary nohan'ny teo kadimbahoaka manakambahiny manokana mialatsiny resaka fanalana sy fokotany ihany somary namavan'ny talian'ny kabinetra ny solombavim-bahoaka avy amin'ny volomboasary tena toerana moa ny hoe ny resaka sefokotany zany any resaka mampiditra ny anaran'olona ao anatiny hoe efa misy nifindra toerana na maty sy ny ohatran'izay fotsiny tena andraikitra be iadidiny ao anatin'ny resaka lisy mpifidianana fa tsy de tena misy zavatra hoe zavatra mivaingana be tsy atahorana ozy izy zany resaka politika ao anatin'io manahoana ny faneho-kevitra ao mahakasika an'izay voalohany indrindrany aloha ny sefim-pokotany zany ny asan'ny sefim-pokotany de marina tokoa hoe manala an'izay anarany efa maty mampitra fa le fomba fiasa mihitsy any no manahirana am'izao fotoana zao le filoham-pokotany de tsy tokony any am'ny resaka hoe lisy mpifidianana no iresahana ny sefim-pokotany fa any am'ny resaka hoe fanisam-bahoaka ny recensement ny listry ny mponina eo am'ilay toerana no andraikitry ny filoham-pokotany zany hoe manomboka hatrany am'ny zaza voateraka ka hatrany amin'ny olona maty
no zay no endraketany ny filopokotany. Ny olona rehetrarehetra monina ao amin'ny fokotany de misoratra ao amin'ny fokotany daholo daholy, na mpivahiny izy, na mpandalo, na mponina. Zay zany no anjara ny filopokotany. Ary io zavatra ray manahirana io fataro tsara nge fa tsisy fifidianana azy ekena zany eto rehefa ohatra le rafitra mikarakara n'lay fifidianana no tsy ekena, tsy azo antoka, tsy atokisana. Voan'le rafitra fotsiny tsy azonao antoka. Nefany eny amin'ny fokotany de efa misy an'izay zavatra mikorotana zay. Ny fataro tsara fa anisan'ny olana raingeza be eto amin'ity fireneny telo de n'zao ny famomezana asa olona ray asa folo. Zay le manahirana eto amintsika. Ohatra zao hoe sady lehibe ny fokotany izy zany no andendray ho ampiandraketinao tsy haiko indray ny asany hiara-iasa amin'ny senia, de rehefa avy indray koa izy mbola tenenin'ny gendarme sy ny polisy amin'ny resaka fandriam-pahalemana de lasa manahirana. Za zany mitenen'ity foana tsy meto le hoe sady efa mpitondra tenin'ny filohan'ny repoblika izy de mbola lasa mpiasa ary amin'ny ambasady ery an-tafy ery, de aveo koa izy mbola PCA ny orinasa-mpanjakana ery. Zany ary zany efa manomboko zao amin'ty resaka mombany amin'ny fifidianana ity mety sady chef zap izy mety ary amin'ny resaka momban'ny élection, ny mpampianatra frama mety ho lasa mpikarakara momban'ny élection daholo le izy de tokony zao apetrakintsika eto ary zay foana ny Front de Libération Nationale tokony apetrakintsika eto le hoe fokon'olona tompon'andraikitra, fokon'olona tompon'andraikitra. Ny fokon'olona ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny zavatra rehetrarehetra misy eny aminy eny. De anisan'zay zany ny famomezana andraikitra zay anisan'zany ny ohatra ny fifidianana ny olona mitantana ny fokotany. Tokony anjaran'ny fokon'olona zany. Ohatra raha anao an'zany fanisana fanaovana refonte ny CENI, tsy sarotra ho an'ny CENI ny mitady olona eny amin'ny fokon'olona rehefa midina eny izy hoe iza ny olona azonareo antoka ary afaka manana fahaizana na traikefa anao an'ity fanisana mpividy ity, fanoratana mpividy ity. Azony ataony zany eny amin'ny fokon'olona tompona ndraiky. Fa aiza de tena hoe hovendrana be tsisy mahininina mihitsy hoe ny eo amin'ny fokon'olona anankiray. Ngamba tsy izay kosany. Fa io lay fokon'olona rehefa olona avy eo amin'ny fokon'olona no manao an'io de mahafantatra izy fa ity olona ity de olona eto amin'ny fokotany na tsy olona teto. Mahafantatra izy fa ity olona ity de voasoratra teoko mbola ohatra miverina fahandroandray satria ireo miara-miaina tsy mandeha lavitra eo. Ary na le fanaovana copie faux be resantsika teo, na le fanaovana karapanony faux be resantsika teo, rehefa ny tompony fokon'olona tompon'andraikitra nampandraisinao andraikitra miaraka amin'ny nampitsara mbola tsy tany amin'ilay toerana mihitsy azy izy de azo eritreretina ihany ny siny ny fahamarinana amin'ilay fanaovana an'ilay izy. Fa ny tsy fahaizantsika mampiasa ny rafitra misy eto amintsika, ny misy eto amintsika mihitsy zany no olana. Aleo ny fokon'olona iandraikitra ny eny amin'ny fotony eny. Ary zay ary taloha de naneritseritra hoe alefaso ataon'ny fokon'olona eny ny CENI no mifidy olona de manao liste électorale de rehefa aveo zay liste électorale vita eo atao sedra amin'ny fifidianana filopokotany eo. Dikan'izay zany liste électorale efa vita sedra, efa tsy nisy doublon, efa voasoratra daholo satria tsy misy lehibe amin'ny fokotany zany anaiky hoe isy olona eo fokotany koa de hividy eo. Zany mety ho eritreretina hoe resa-dresahana fotsiny de fa tena mety hoe efara am'zany ny fanaovana an'ity satria tsika eto nge lasa tsy mifampatoky lasa tsy mifampatoky le malagasy am'le izy. Manahirana be raha ohatra ka itsika tsy eritreritra hoe anao fanavaozana an'le liste électorale io tsara araka ny tokony izy de ny fampandraisana ndraiky. Fa io fanoloana filopokotany eto Antananarivo io tsy gravy noho ny any amin'ny sisiny any. Any amin'ny sisiny any tena gravy be lavitra noho io ny fanoloana filopokotany. Marina nge tenen'ny ministry ny atotany hoe anjaran-drareo tokoa manao ny filopokotany aloha am'zao fa zay nge mangataka hoe aloha ny fokon'olona tompon'andraikitra no mifidy lay filopokotany. Fa reto le fokotany le président fokotany reto nge ny tena olana misy tsy mipetraka am'le fokotany ao fa raha ivolana alohan'ny amin'ny tena azy asaina mipetraka eo aloha de zay vao tendrena de lasa tsy
ny olana nge raha tsy mahafantatra tsara n'lay fokotany le olona na olona efa manao didiko fe lehibe eo am'le tanàna lasa misy tsy fampitokisana lasa misy fandroitana lasa misy korotana tsy zany iny iny de davitsika fa hoe ahoana nao fahatsika ametraka filopokotany eken'ny rehetra mba tsisy iny nykorotana ahafahana miasa aingana. Isan'ny noresana teo ihany mahakasika ny resaka ataontsika hoe rafitra. Ho an'ny mpikarakara ny fifidianana ny CENI moa zany mazava ho azy. Manahoana no mety fahitanareo ny ataontsika hoe indépendance ny CENI amin'izao fotoana izao efa maro ihany koa ny faneho-kevitra hoe horavana. Raha vao any io averenao ary amin'ny ministra ny aty tany. Manahoana ny fahitantsika ny rafitry ny CENI amin'izao fotoana izao Andriamatoa Adjacent Ramiaro Ondrabe. Ny firaisamonim-pirenena ny anisan'ny nangataka efa tany amin'ny ataontsika hoe 3 tany ho any ny ametrahana n'io ataontsika hoe rafitra maleo tena hitantana ny fifidianana io tao anatin'izay. Nisy dingana maromaro voataontsika hoe tonga tao anatin'io io fametrahana n'io rafitra io de ataoko hoe arovan'ny firaisamonim-pirenena foana zay le hoe fametrahana n'le rafitra zay. Fa ny olana somary ataontsika hoe misy amin'izao fotoana izao de le hoe tsy fijerena le ataontsika hoe misy andalana fifidianana maromaro nyfanesy teo tao anatin'io. Tany amin'ny voalohany indrindra raha jerena ataontsika mijery de hoe nisy ny CENI de nisy ny CNIT de nisy ny ataontsika hoe ny CENI de zao zany tsika aty amin'ny CENI zany hoe efa fanefany zany io rafitra mifehin'ny fifidianana io zany hoe nisy rafitra anankitelo samy hafa zany teo ny mahakasika an'io. Ny tany aloha moa zany efa nisy ny atao hoe CNE sy ny tao anatin'ny ministera ny atitany zany tao anatin'io. Fa raha hoe raha fomba fijery zany ao anatin'io de le hoe indraindray izay le hoe lasa mirona any anatin'lay ataontsika hoe ny mpitondra. Zay moa zany le averiko hoe rehefa tonga eo amin'le fitondrana ny olona anankiray de izy ihany mamoaka ny lalàna, manao an'ilay lalàna de mety manatsara an'le lalàna arakaraky n'izay mampetipety anazy ahafahany mitady an'izay le hoe fandresena eo anivon'ilay fifidianana zay atao tao anatin'io. De rehefa raha jerena zany ao anatin'io de le hoe atao manjavozavo mihitsy. Zay moa zany le tena fanamariana foana ao anatin'io. Atao manjavozavo mihitsy lay ataontsika le hoe le lalàna mba ahafahana mampiasa anazy, ahafahana mametraka an'izay. De raha ohatra zao mitodika manokana amin'ny ataontsika hoe rafitry ny CENI zao amin'izao fotoana zao de hoe misy raha any amin'ny nasionaly izy aloha de ho anay firaisamonim-pirenena manokana de hoe na le olona nifidiana ny solotena amin'ny firaisamonim-pirenena tao nge mbola nisy tao anatin'ilay atao hoe dingana zay nanaovana ny fisafidianana anazy de efa misy tsy mifanaraka amin'le lalàna sady tao anatin'izay. Zay zany anisany anankiray ataontsika hoe raha ho anay manokana avy aty amin'ny firaisamonim-pirenena zany ny resahana zany ao anatin'io hoe misy dingana tsy ny olona ny jeren'ny resahako fa ny dingana hoe dingana tao anatin'ilay ataontsika hoe nametrahana ny fidianana nireo solotenareo mbola tsy lany io de efa misy ataoko hoe firaisamonim-pirenena eo amin'ny 4 na 5 teo nanao an'izay le hoe fitoriana na atao hoe fangatahana ny fanafoanana mihitsy lay ataontsika hoe ny fisafidianana nireo lay ny dingana rahana fisafidianana ny solotena ny firaisamonim-pirenena tao anatin'iny. Miandro moa zany zay ny mety mahakasika ny hoe manahoana zay valin'le didy zay mety mahakasika an'izay le hoe zay fitoriana napetrakay tany amin'ny conseil d'état ao anatin'iny. Fa ataontsika hoe mandeha izy ary amin'izao fotoana izao fa ny zavatra misy de mampanontany tena ary anisan'ny tao anatin'ny fifidianana ny 20 ny 7 ny 20 ny 2 isaky misy ataontsika hoe recommandation nataon'ny firaisamonim-pirenena tamin'izay fifidianana rehetra natao de nangataka foana izahay hoe tena ataovy mihitsy ny fisarahany ataontsika hoe ny fitantanan-draharaha na eo anivon'ny CENI sy ny eo anivon'ny fanjakana zany tao anatin'io. Ny zavatra misy mantsy de hoe raha ny rafitra tamin'ny 3 no resahana de hoe tany rehefa misy ny fanendrena reo démembrement ny CENI tao anatin'izay de fidina reo le ataontsika hoe solotena isaky ny
zay vondrona rehetra tsy raray avy a misolo tena na eo anivon'ny faritra tam'izany a eo anivon'ny distrika de vidina ohatra hoe iza ny solotenan'ny administrateur civil de mifidy zany ao anatin'iny, iza ny solotenan'ny mpitsara de mifidy ny mpitsara ao anatin'iny, vidin'lay ataontsika hoe le rafitra misy eo am'le toerana ny solotena amin'ny firaisamoam-pirenena izy avy ny fikambanana rehetra miasa eo de manolotra ny ohatray fa taty amin'ny ataontsika hoe ny tamin'ny seni farany teo ary zay mbola diavy nyty seni am'izao fotoana zao ty a de le hoe tendrena de rehefa mandeha ny fanendrena ao anatin'io a de eo ny tena mampisy olana be da be tanisa fotsiny a zavatra anankiray no resahako ao anatin'iny hoe ny président commission électorale distrika na mpesedy ny ilazana anazy ao anatin'iny a de misy ataontsika hoe olo-mpanjakana tafiditra ao anatin'izany mety ho chef Cisco izy am'izao fotoana zao de misy hoe na ny vice président zany ataontsika hoe ny commission électorale amina district anankiray a de misy délégué mikasika ny lafin'ny serasera zay miankina amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera ao anatin'iny de hoe manahoana zay le hoe tena fahaleovan-tenany manokana le te hoe fahaleovan-tenany ao anatin'izay satria izy sady mpiasa mpanjakana zay manana amin'ny patron eo ambony a nefa izy koa miasa ao anatin'ny senia zay ataontsika hoe manana n'lay ataontsika hoe lehibe-nkeo ambony ao anatin'iny de lasa mifangaro raha midina amin'ny commune de ny président ny commission électorale communale zany hoe ny PCEC zany ao anatin'iny a dia ny délégué d'arrondissement na reo délégué ny boribory-tany a reo no lasa tonga de président ny commission électorale de eritsereto avy hatrany hoe reo a zay manana ny ratrany izy ny ratrany any ambany a de ny président fokotany de lasa de hoe tsisy fihavantsony ao anatin'izay zay le teneniko hoe raha ny am'izao fotoana zao zany de hita hoe indraindray a tsy mipetraka mihitsy zay le indépendance zay satria araka le teneniko hoe rehefa mijerendreo nefa ao anatin'le rafitra mipetraka ataontsika hoe rafitra mipetraka na eo anivon'ny ny CED na commission électorale district na eo anivon'ny CER commission électorale régionale na eo anivon'ny CEP commission électorale provinciale de misy ataontsika hoe solotena ny fanjakana zay efa napetraka manokana ny hoe structure d'appui zany manampy a tosika am'le resaka administration publique zany ao anatin'iny a nefa indraindray a ao anatin'le rafitra mbola ahitantsika ao anatin'le membre ny démembrement seny mbola ahitana ohatra hoe mpiasa mpanjakana ambony ao anatin'iny lalàna mihitsy no atao hoe mamaritra an'izay hoe tsy misy milaza ny lalàna zay moa zany le fanazavana hoe ny safidina reo olona reo a zay olona napetraka teo de hoe manaraka an'le lalàna le izy fa indraindray zany le etika na le mipetraka ao anatin'iny hoe ianao sady ataontsika hoe lehibe ny ataontsika hoe chef Cisco anatin'iny a tonga anatin'le rafitra ianao a manana olona edidina ianao ambanin'iny a de ohatrany ahoana ny ahafahana manatateraka ny fifidianana ao anatin'izay a satria ianao zany sady manana kaskety ny chef Cisco a manana kaskety ny aty amin'ny PC de ao anatin'iny a de ohatrany ahoana ny ahafahana mametraka an'izay de zay le hoe tsy mipetraka mihitsy zay le anisan'ny takinay foana hoe tokony isy zay le hoe fiavahany manokana tsy maintsy mikitika zay zany le teneniko hoe rehefa misy ao anatin'lay hoe lalàna ao anatin'io a de hoe misy tokony fikitihana ao anatin'io a io le ataoko hoe lalàna mifeniseny io zay efa tena nitakinay foana io anatin'io hoe andao re amboary ny lalàna mifeniseny io na de ataoko hoe le solotena anatin'le solotena sivy ao anatin'ireo a de misy atolotry ny filohan'ny repoblika misy atolotry ny ataontsika hoe ny filohany ao amin'ny androm-panjakana ny haute cour constitutionnelle zay ataontsika hoe raha jerena ny fomba fijery tsy miangatra ao anatin'iny a dia lasa sady mandidy no manapaka zany satria ny filohan'ny repoblika mety ilatsaka ihany izy rehefa aveo a dia manolotra olona ao izy ao anatin'iny a ny ato amin'ny ACC zay ataontsika hoe rafitra mitsara an'le fifidianana anolotra olona mandeha makao anatin'io de any am'izay mihitsy le hoe any am'lay hoe fikitihana zay le ataontsika hoe le lalànareo zay anisan'ny efa nitakina mihitsy hoe mba ho vaina kely io lalàna mifeniseny io a zay ataontsika hoe misy rafitra somary mandringa ao anatin'io a mety misy rafitra ihany ko a mety misy zavatra tena hoe mila amboarina ao anatin'izay lalàna mety mifeny seny izay ihany ko somary mifandringitra mifanindry andraikitra ao anatin'ny resaka ataontsika hoe maolona zay
de azo ataontsika hoe somary makany mahatonga ny fisainany olona makany amin'ny mitongilana le CENI. Mbola eo ihany koa ny resaka arabola zay mbola ny fanjakana ihany koa ny miandraikitra anazy. Manaona ny fanehoan-kevitrao mahakasika an'izay monsieur Yala? Le izy a de zao le CENI am'izao lay olombelona zany resaka eto lay olombelona ao amin'ny CENI am'izao raha ihany tsy de tena ohatrany tsy de tena azoazoko fa izy rehetrarehetra saiko mahafinaritra daholo ary tsy hananako olana mihitsy ary tsy hananako aya akoriny na hoe doty zany fa anina amin'ny maha-olona azy zany olona mifampiresaka tsara tsy mety amiko le CENI amin'ny maha-olona azy fa izao kosany itsika malagasy de manana an'izao fomba fisainana zao tsy nitany ny fady fa ny vavam-bahoaka rehefa ohatra zany lay fomba nametrahana n'lay olona teo mampimenimenina ny vahoaka de fa tokony ho fady zay satria misy resaka ngezabe mahakasika an'ireo mpikamana amin'ny CENI ireo zay tena manahirana ny olona ny fomba mipetrahana eo tsy lay olona no ny safidy ho am'izay toeran'izay fa lay lalàna napetraka atamin'ny fafifidianana azy no tsy hitako hoe tsy araka ny tokony izy satria mazava ho azy nge fa tsy ry zareo no nanao ny lalàna nahatonga azy teo fa ny gouvernement tany fitondrana teo aloha ny zao itsika zany am'izay le fialana bala zay de tena matanjaka be. Ahoana moa no eritreretantsika fa hanana indépendance ny CENI tsy mahaleo tena zany ny CENI rehefa ohatra ianao ka olona natolotra eo am'ilay toerana amin'ny maha-malagasy ianao olon-kendry ianao de mahatsapa tsara ianao fa ny vato raha nahitana soa de ho sora-menaka ka ny olona nahitanao soa ve nahatongavanao teo amin'ny toerany CENI io de lazainao fa tsy hosoranao menaka saro voana am'le toe-tsaina malagasy tsika raha izay kosany zany tena tsy afaka ieritreretantsika fa hoe tena hoe ho lasa indépendant le olona ka mariny zany le filohan'ny repoblika nanindry azy eo am'le toerana de eritreretinao kosa ve de hoe nefa tsika isankanandro mampiaratra ny gasy mba jereo reto ty valobabena ho an'ny ray aman-dreny zany zavatra zany tsy azotsika elany zany amin'ny maha-malagasy atsika tsy afaka ieritreretantsika raha amin'ny fomba nametrahana ny CENI io hoe tsisy valobabena tsisy fanosorany menaka n'lay vato ny aingana tena zany tena tsisy an'zany mitsipadolaka ny tana zany ka tsy afaka ieritreretintsika zany hoe tena ho indépendant ny olona amin'ny CENI manoloana an'zany. Faharoa ny vola esan'ny CENI io de mbola averiko tsara tsy tena ny gouvernement ny tena ary mila angataka mila andohalika mihitsy nge ny CENI rehefa mba mila volany amin'ny gouvernement zany zavatra zany ve de eritreretintsika fa hoe ampisy fahaleovatena ny CENI de avy eo rehefa tsy any amin'ny gouvernement moa zany de tsika zany zao makatsy am'le inona le basket fondiaty ndray tsika maka vola de le izy zany tokony apetrakitsika tsara le rafitra fanendrenany CENI voalazo amin'ny lalam-panorenana hoe ny CENI mikarakara ny fifidianana anefany rehefa avy eo lalàna no mametraka ny fombafomba fametrahana azy ny de lasa sy ny tombotsoany sy ny zao de ahoana kosa moa le gouvernement tampametra ny tombotsoany zany raha zany mampime zany raha hoe zany ny eritreretana fananany CENI indépendant tanteraka le rafitra maleo tena mikarakara ny fifidianana teny ilaina ary tsy tokony ho ravana za miteny an'izany tsy ilay rafitra maleo tena fa apetraka tena ho rafitra maleo tena mikarakara fifidianana io rafitra io zay no atao na ho atao amin'ny teny vazaha io hoe CENI na inona tsy hany olana fa lay fijoron'lay rafitra de tokony tena ho eo amin'ny fametrahana azy de fa hita fa tena haleo tena izy fa tsy iankon-doha amina hafa mihitsy zany zay ny ilaina zay itsika nge tsy manana tanjona inona mihitsy am'izao resaka zao fa tsy ny hoe ny ananatsika mpitantana fifidianana madio mangarahara ary amin'ny tokony ho izy mba hahafahatsika manana voka-pifidianana lamina tsara fa tarotsara fa ny parti ny antoko politika inga amin'io le fidiny fa tsy le izy le fidiny izy de zay mahatonga azy hoe mety tsolany raha zao na ohatran'izany fa tsy zay le antoko politika rehefa avy eo voka le voka-pifidianana
ohatra ny efa hitantsika teo aloha teo a mifanaraka fotsiny lay nytoko politika hoe tsy aloha ranga rengena fa ianao no lany de fandray tanany eo de mipotrany hoe mipetraka eo le firenena zany mitoy eo fa rehefa aveo le firenena ny tsy mandeha satria tsy olona tena voafidym-bahoaka le mitondra ny tany sy ny fanjakana tsy olona tena lany amin'ny tena hoe tena fitiavan'ny vahoaka azy fa fantany hoe ny volako ny nalany ka de tsy maintsy mandeha am'izay ihany ahko de lasa le firenena no mikatso am'le izy aleo mahitsy ntsika mieritreritra zavatra tena hoe fifidianana tena tokony ho izy mahitsy fa tsisy afa-tsy io io mba fahefana nanany vahoaka ao anatin'ny firenena io ihany mba irainan'le hoe souveraineté nationale zany eo ihany izy mba maneho kely an'le izy de aleo tsika manana ny tsika rehetrarehetra efa samy mieritreritra daholo ny akamaroan'ny olona hoe raha mandeha amin'io fifidianana de mety hisy korotana io fifidianana io tamin'le fifidianana andeha teo ny filopirenena lany am'izao averiko mihitsy ny filopirenena lany am'izao io ny mantaterany tao amin'ny seni no tezitra sy nanohatra voalohany ny fomba fitantanana sy ny tsinety rehetrarehetra tao amin'ny seni tamin'ny premier tour rehefa vesy rehefa nampanginina de nandeha ny deuxième tour de na inona fitorinana fitarainana rehetrarehetra nataony rehetrarehetra very anjavony dolo daholy eo ny manahirany ity modimody fananganana rafitra kely mpanaramaso hoe zao rehetrarehetra io tsara ny le izy zay ny anany miteneniko aloha le fokon'olona tompona andraikitra fokon'olona tompona andraikitra tonga de eny de tonga de fa tsika emy fotsiny zao rehefa tsy marina le izy fa ny observateur ny élection rehetrarehetra nge de tena observateur fotsiny inona moa ny hoe fanamarinana nataon'ny observateur nana force exécutoire mety ampiatona an'lay fifidianana na afahana nanitsy nandefa lay fifidianana ho any amin'ny fahamarinana fa lasa fitarainana fotsiny sy fanamarinana fotsiny sisa no atao am'ireny na izy observateur international na izy observateur national manamarimarika fotsiny hoe zao ty tsy nety ty nahitan'zao zay tatsy ohatr'zao ny zavatra tsy nety de zay de mifarany eo ny ilaina ny observateur raha taky reny ny fieritreretako azy de hoe rehefa vita ary ny fifidianana iny de tokony isy fikonan-doha tsaratsara kokoa ny fifidianana ao ariny fa iny tsy hitako loatra hoe inona ny impact an'le izy am'lay fifidianana nandeha teo satria le nandeha teo nge hoa rehefa hifanarahana amin'ny fandray tanana le mpanao politika de miravina le izy mandeha hiditra am'izay resaka fanamarihana kely fotsiny ngamba ny tiako mahakasika an'le hoe eo am'le rafitry ny senie zay le teneniko hoe io zany aloha ataontsika hoe io ny zava-misy ndroso ny senie io ny zava-misy teo zany ao anatin'iny zay ny ohatrany hoe indraindray ao anatin'iny mampametra-panontaniana ihany ny zavatra atao hoe somary miseho am'izao fotoana zao zany rehefa niteny hoe io aloha ny senie ny mahatonga anay hoe mijery maha hoe mpanara-maso anay de nanana an'izay le fanamariana zay hoe nametraka rafitra izy sokafany senie moa zany rehefa hoe nandray kely ihany ngamba izy an'le recommandation hoe rehefa manendry an'le olona de ny sokafany an'ny olona rehetra ny au niveau ny CEP sy ny CER ao anatin'iny fa naninona tsy nitohizany zany hoe le CEP sy ny CER zany ny sokafany an'ny olona rehetra hoe izy any afaka andeha hiditra ao anatin'io ny CED zany hoe le commission électorale district ny commission électorale communale naninona tsy natao ohatran'izay tao anatin'iny de rehefa nametraka le rafitra izy ao anatin'iny de mitazomina le CED mitazomina le CEC ao anatin'iny de nahafitra mametra-panontaniana hoe ny taty ambony ny sokafana ny taty ambany tsy ny sokafana nefa nanololona izy zay ny ohatrany lasa ohatrany hoe lasa nanololona izy rehefa tao amin'ilay ataontsika le hoe CED zany ao anatin'iny zay zany ohatrany lasa natonga anay hoe ohatrany ahoana ary le fomba fiasa tokony atao mangarahara le zavatra misy araka le voniteneniko teo hoe ny antso izy anao cadre de concertation nefa le lalàna efa mivoaka ao anatin'iny atondray izy manao an'le fisokafana izy hoe andao ary fa mba tena sokafana ho jerena marina manao fisokafana ao anatin'iny fa rehefa avy eo ny CEP sy ny CER ihany ny commission électorale provinciale sy ny commission électorale régionale ihany no sokafana zany tao anatin'izay hoe izavitsika zay petrehitra rehetra afaka mandrotsaka zay te ho membre ao anatin'iny fa ny CED tsy ny sokafany ao anatin'iny nefa izy eo anelanelan'izay mavita manova olona ao anatin'ilay ataontsika hoe rafitra ao anatin'iny ary mampiditra mpiasam-panjakana eo zany le teneniko hoe lasa na ho anay manokana le izy de indraindray mijery hoe indraindray tia hanao zavatra zareo
fandrenay rehefa jerena zany ao anatin'iny de ohatrany hoe zay le mety hoe no inona no nlay mety hoe tsy mbola manana an'izay le hoe tena indépendant azy ve izy ao anatin'iny satria zay zany anisany anankiray hoe tena manao fisokafana amin'ny tanila ihany zany raha ny fomba jerena fa rehefa tonga ianao de manova an'le hoe sokafana daolo izy rehetrarehetra de tokony sokafana le izy de natao de napetraka ny critère ao anatin'iny hoe andao avy ny critère ohatr'izao avy ny tokony atao ohatr'izao ny safidianana an'ireo olona reo de ampahafantarina ny olona rehetra hoe reto avy ny membre ao anatin'io zay zany anisan'ny tokony hoe raha teanao an'izay le hoe tena miroso ao anatin'izay le hoe fangararana zay de zay no mampametra-panontaniana anay ary mampitodika manokana hoe indraindray ho an'ny zareo ny tompona ndraiky ny seny hoe atraiza marina mety izay le hoe fangararana zay aty ampanoloana zany ny tena iresahana ao anatin'iny mahakasika an'izay zay fotsiny ngamba ohatrany hoe fanamariana kely zay tiako marina ao anatin'iny Andriamatoa Iadjason raha miaron-drabe famitinana ny mikasika ny resadresaka ny fanaovantsika teto zava-dehibe ary mainka ny fametrahana ny lalàna izay ataontsika hoe efa mipetraka le lalàna fa lalàna ifanarahany rehetra mba hiantohana ny tontolo mpifidianana zay hoe ny tontolo mpifidianana ho andeha araka n'lay ataontsika hoe mba ho fifidianana marina malalaka ndraisan'ny rehetra anjara araka ny rehetra mba ho fototry ny demokrasia zay zany anisan'ny zavatra anankiray izay nefa de tsy tanteraka zay raha tsy miaraka eo ny hery velona rehetra ao anatin'io zay fanarahany rehetra araka le voalaza teo hoe marina io malalaka io andraisan'ny rehetra anjara ny fametrahana an'izay ataontsika hoe mety ho lalàna anankiray zay mbola voiziny foana hoe apetrao zay le lalàna ray zay ao anatin'iny dia samy azo an'izay tombotsoa sy mifanandrify amin'izay ny olo-pirenena rehetra azo amin'izay koa ny mpitondra ihany koa ao anatin'iny satria tafapetraka araky ny izay rehetra mety hoe fifidianana marina sy madio ary mangarahara zay lay fifidianana natao teo de zay no hoe anaovana antso ho an'ny mpitondra ny hery velona rehetra na ny mpanohatra io na ny izay firaisamoam-pirenena na ny fiangonana efa nanao antso ao anatin'iny mba samy ametraka an'izay le hoe ololarana ho an'ny ity fireneny ty etrietrika ny olona fifidianana amin'ny 3 ary ihany koa mba tena anana finiavana ihany koa satria zay le finiavana zay ny tena mbola tsy ampy amintsika satria mba ahafahantsika tsy sin'ny korotana ao aoriana ny fifidianana zay mety iseho hiatrehtsika amin'ny 2023 ao anatin'iny ka de zay no mantso zay no fanetanana ao anatin'iny ary mba ahafahantsika indray mijery ny am'izay rehetra mety hoe ohatrany ahoana ny afahana miodina am'izay hoe tontolo ny fifidianana zay dia mamerina ihany koa zay atao anatin'ny firaisamoam-pirenena hoe manana ny manjara didy manana anjara andraikitra ihany koa anatin'iny nitaiza ny olo-pirenena ihany koa mety am'izay rehetra mety hoe dingana mety makasika n'lay ataontsika hoe reo le tontolon'ny fifidianana zay mba ahafahana tena mampanjary sy manabe n'le olo-pirenena ihany koa amin'ny zay rehetra mety hoe dinga ny fifidianana rehetra zay mbola anetanana ihany koa antsika olo-pirenena satria tsapa fa indraindray noho ny tsy fahatokisana na ihany koa mety hoe ataontsika hoe ny mety hoe fakiviana eo amin'ny ataontsika hoe ny mpitondra na eo amin'le mpanao politika de indraindray midina be mihitsy le atao hoe mpandraisana anjara eo anivony ny fifidianana rehetra misy fa ny anetanana moa zany ao anatin'iny de miara-misy alatsika mba tonga n'izay le hoe isy zavatra anankiray irano ao anatin'izay mba ahafahana tena mametraka n'izay le hoe anana safidiny tena manana safidy manandanja reo le ataontsika hoe ny olo-pirenena tsiraray zay mametraka ny olona safidiny ao anatin'iny ka de zay ngamba ny ataoko hoe teny avaty aminay firaisamoam-pirenena ary de mamerina ny fisaorana anareo ato amin'ny MBS sy am'izao fandarana dinika zao ary misaotra ny mpanaraka rehetra ny fandarana ihany koa misaotra ny teknisiana ary misaotra ny namana zay atao hoe niaraka ny adevitra teto ao anatin'iny de miraharo soa atsika rehetra ihany koa satria tsaro fa ny zavatra tahaka zao zany atao hoe ao anatin'ny ady mafy tsika ao anatin'iny fa
ny fametrantsika ny fiainana eo anatren'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra atao a zay ny anisan'ny anankiray hoe mama ny olana ihany koa ka de zay no anetanana ihany koa mba samy trotro ambambavaka ihany koa tsika amin'ny zavatra rehetra atao a satria tsy misy tsy vitan'ny vavaka ao anatin'ny zavatra zay ho tanterantsika rehefa tena ao anatin'ny finoana tsiraray avintsika de makasitraka indray tanto. Andriamato Iada Jean-Pierre, mpandrindra national ny FLN. Ya, ny tsara ho fantatry ny rehetrarehetra ny fangatana ny fikoanando nasionaly mahakasika ny fifidianana de ambanana antsika fifidianana afaka iketsika rehetrarehetra. Zay ny antony. Tsy misy resaka fanoherana ao anatin'ny fangatana ny fanaovana ny fikoanandom-pirenena momba ny fifidianana io. Tsy misy hoe toerana ny fanjakana de andao hanao fikoanandom-pirenena, tsy zay, tsisy resaka an'izany fa hoe andao ho toeritsika ny mety isin'ny korotana ao aorianan'ny fifidianana de andao nao fikoanandom-pirenena. Zay mahazo tombontsoa am'izany daholo. Zay rehetrarehetra mieritreritra ny mbola hitondra fanjakana ao aorianao, mieritreritra mbola hirotsaka hovidiny na ny fitondram-panjakana am'izao a na ny mpanohitra am'izao, fa tsy misy resaka fanoherana mihitsiny ao anatin'ny fangatahana an'io a fa tombontsoa antsika mianakavy ny anana fifidianana mandeha araky ny tokony ho izy. Ankasitrahana indrindra ny nanekenao ivahiny teto amin'ny fandarana, ankasitrahana ireto vahintsika amin'ny rahalahy ireto. Inona fa feno ny resadresaka ny arahana tamin'izy rahalahy ireto. Isorina ihany koa ianao any tokantrano, tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany izao fandarana izao. Mametraka ny manapitafa indray, tompoko lasy tompoko vavy.